so daholo zanagasikara ty aloha dia resak'olona fa ho resako aminareo ihany hoe raha ohatra ka hoe misy olona manenjika anao dia inona zany tokony atao raha ohatra ka sendra mpamosavy ianao. Voalohany a maka voasary makirana ianao a dia miaraka amin'ny sakay, io ilay sakay be afangaro, dia miampy ny sira afangaro ireo. Dia ohatran'ity nataoko ity, alefa nge raisitsika voasary makirana dia apitsika sira eo amboniny, alefa sira, alefa nampiko sira teo amboniny dia eo apitsika sakay indray, azelary sakay, vonona ny sakay masika be, donafatsika ny sakay tsara izy, iny iny ny sakay ataontsika mipetraka eto amboniny eto, sakay miampy sira, dia aiza ny labozia, tsy manana labozia. Rehefa vitanareo iny a dia alainareo ilay anaran'ilay olona, alainao anaty taratasy dia soratana eto anaty taratasy eto ilay anaran'ilay olona, dia avalona tsara dia apetraka eto ambonin'ilay korontana, apetraka eo ilay izy, apetraka tsara eo dry fa hodorantsika amin'ny labozia rehefa avy eo, satria zany zako tsy manana labozia eto akaiky eto a, dia eto ambany eto atsatoka ohatran'izao ilay izy a, iny fampitsatoka tsara zay, dorana amin'izay ny labozia avy eo dia io hitanareo io ilay ohatr'izao zany ilay izy rehefa hitanareo, ohatr'izao hitanareo io a ilay citron dia miampy an'ilay anaran'olona, dia miampy an'ilay sakay kely, dia avy eo miampy ilay sakay, dia dorana amin'izay labozia ito ampovoany ito, tsy manana antsy a, tsy manana labozia dia io ilay izy zany ohatran'izao ny fanaovanareo anazy, atsatoka eto ampovoan'ny atsatoka eo ampovoany eo a ilay labozia dia dorana avela ho faty mandrapahalevony ilay izy, dia mba andramo ihany fa tsy haiko aloha raha mety na tsy mety resaky ny olona tany ambadika tany io, ho an'izay miniminy foana zany ty lazaiko ty, mazotoa.